Adventist World Radio, the voice of hope. radio adventiste iresan'nyfanatenana miaraka feo fanantenana izay manakoaniwa ny radio maneran-tany lay feony fanantenany tondrato kiazava. Raha mbola renoka natoro tao am-pandriny ty zazalahy kely anankiray ndray alina dia nanofy. Intio no nisy anjely niseho taminy ka nanao hoe mahafinaritra loatra anaka ny toetranao, ka indro omeko paingotra kely anankiray ianao. Raha misy zavatra irinao ninina dia atsindrony amin'izay olona hitanao iny paingotra iny, ataovy tafalentika tsara mihitsy fa ho azonao izay irinao. Rehefa natsiaro tamin'ny toromaso n'ilay zazalahy kely dia natompo ny tery amin'ny akanjo ny masony, ka indro nisy paingotra maranitra anankiray nitsatoka teo akaiky ny lavabokotra. Tia tokoa eny ilay paingotra mahagaga hoy izy. Avy hatrany dia tsaroany ilay baolina kely tsara taretary amin'ny trano fivarotana. Efa nitsiriritiny hatry ny ela io baolina io. Ho azoko amin'izay izany io, hoy izy nieritreritra. Niaraka tamin'izay dia niditra ny efitrano n'ilay anabavy keliny. Noraisiny ilay paingotra ka andeha ho atsatony tamin'ilay zandry keliny. Niemotra nefa ny tanany. Toka ahoana ny ampangirofiry sy ampitomany ty anabavy keliko malalako ty hoy izy, mba hahazoana baolina. Olokafa no tsondromiko izy fa tsy ny zandriko ty sady tiako. Dia lasa izy nandeha nivoaka, ary dia nahita zazalahy vitsivitsy ny lalao teo an-dalambe. Ny anankiray amin'ireto no tsondromiko ilay zazalahy kely, dia niraisiny ilay paingotra teo amin'ny akanjony. Ho azoko amin'izay ilay baolina tsara tarehy. Raha nanantony reto ankizy anefa izy, dia indreo hitany miramirana sy falifaly avokoa reto ankizy milalao. Dia ampitomaniny anankiray amin'ireto zazalahy kely falifaly reto ve mba hazoko baolina? Tsy hanao izany aka. Dia lasa indray izy niala teo. Dia toy izany hatrany nanjo azy. Dia azo zavatra izy, nefa isaky ny anindrona olona amin'ilay paingotra dia niemotra. Indraindray natahotra, indraindray nalahelo ilay olona ho tsindrominy. Dia tsy nampiasa ilay paingotra izy nandritry ny taona maro. Taty aoriana rehefa tonga lehilahy lehibe ilay zazalahy kely dia mbola nitehiriziny ihany ilay paingotra. Nisy asa be karama izay nirino azo, tsaroany fa tokony ampiasa ny paingotra izy. Nefa noho dia anindrona olona tokoa izy dia niemotra ary tsy sa. Tsy ahitako fiadanana hoy izy ny fijalian'ilay olona voatsindrona, na dia ho azoko aza ny toerana izay nitsiriritiko. Tsy ampiasa ity paingotra ity noviana, na dia mamy aza ny ho lasa ambony sompanan-karena ho ilay zazalahy, ary tsy ny fahorian'ny hafa no hanorenako ny fiadanako. Iasa ary iasa tsara mihitsy mba hazoko izay ilaiko. Dia tsy nampiasa ilay paingotra mihitsy ilay zazalahy. Eny, fanoharana ihany izany ry mpiaino ajaina. Isika tsirairay izao dia tahaka io zazalahy io ihany koa. Manana paingotra mahagaga sika dia ny vavantsika izany. Maranitra ery izy io. Azontsika atao ny miteny namantsika, mifosa azy, manaratsy, mandoto azy, mampijafajafa azy. Angamba ahazo izay irinao ianao amin'izany teny tsara lahatra feno fangirifiriana ataonao izany. Nefa moa mety ve raha fampahoriana ny hafa no ahazonao tombony? Hoy tokoa mantsy Solomona raha nanoratra ao amin'ny ohabolana 17:10 ny 15 tapany 5 hoe: izay faly amin'ny fahorian'ny sasany dia tsy maintsy ampijaliana.
vitatalo naninilaka inoanavao ifianako zay tsy nety hatrizao utsany fo kiritoko noreo nataosy vitatalo naninilaka inoanavao ifianako zay tsy nety hatrizao Sashini fiaina kula vichana kuindrua manatuna kuwakikisunda tetakuna wangatakisana drua vilai nimba usana kauizai enuni vavakasana chai Hasinas Group. atolotry ny feofanantenana ho anao tsara ho fantatra ankafaliana trano iarabana anao a tapaka sy namana zay mihaino sy manaraka zao fandaharana tsara ho fantatra izao ny pastora Solahidina miaraka amin'ny teknisianina samy zay maniry soa ho anao mandrakariva eo ampanarahana izao fandaharana tsara ho fantatra izao araky ny fanambara tamintsika teto moa zany satria filazana mialoha mikasika ny ilay Messi no resahana de mazava ho azy fa ny Taorata zany no vakina Taorata zay ekeny Islam fa fanambarana avy amin'Andriamanitra ao anatin'izany koa ny Zabora ny Salamo sy ny testameta taloha manontolo izany
ao amin'ny testamenta taloha ny taoraty dia misy ireny fanompopovavahana ara-tandindona ireny, zany hoe fanompopovavahana zany manambara ny zavatra ho avy ditsina fa mikasika ny mesia zany. Ohatra zany ireo biby zay natao fanatitra, tsy zavatra atao hoe sous forme fotsiny ahaitraitra ireny fa de misy dikany avokoa ireny. Satria ny soratra masina hoe raha tsy misy raha alatsaka de tsy misy famelan-keloka, zany tsy misy famonjena raha tsy amin'ny alalan'ny raha alatsaka. Ka ireo biby natao fanatitra na latsa-dra, satria zany no ahafahan'Andriamanitra mamela ny fahotany olona, satria ny fahotany nampisaraka ny olona amin'Andriamanitra. Dia ireny biby natao fanatitra ireny dia manambara meloha tandindona momba ilay Mesia ho avy dia Jesosy Kristy izany. Ohatra koa zao ilay menarana varahina zay voalaza ao Nomeritoko 1:20. Nomeritoko 1:20 andininy 4 hatramin'ny 5 dia ahitantsika ny menarana afo na menarana varahina voalaza, satria rehefa nimonimona tamin'Andriamanitra sy Mosesy ny zanak'Israely na ny Mesiny dia nisy menarana nisy poizina nanaikitra azy ireo, zay voakaiky de maty tam'izany fotoana zany. Ka rehefa nahatsapa-teny ireo vahoaka ka nifona sy nibebaka, toy Andriamanitra tamin'i Mosesy hoe manaova menarana varahina anao dia ahantony amin'ny hazo lava anankiray, ka zay rehetra mijery izany dia tsy ho faty fa ho velona izy. De lazain'i Jesosy fa izany fanatonana ny menarana afo na menarana varahina zany dia manambara azy zany. Zany hoe manambara an' Jesosy ilay ho fatsina amin'ny hazo fijaliana noho ny fahotany zao tontolo zao. Zao no fanambaran' Jesosy izy hoe ary tsy nisy niakatra ho any an-danitra afa-tsy ilay nidina avy tany an-danitra dia ny zanak'olona. Zanak'olona voalaza eto tsy izy fa Jesosy io. Zay mantsy no anarana tiany indrindra zay, satria milaza ny fanetretenany io, ilay tenin'Andriamanitra, zanak'Andriamanitra tany an-danitra nidina ho tonga zanak'olona. De ozy izy hoe tsy nisy niakatra ho any an-danitra afa-tsy izay nidina avy tany an-danitra dia ny zanak'olona izay ny an-danitra. Hoy ny toyny hoe ary tahaka ny nanandrata ny Mosesy ny menarana tany anefitra no tsy maintsy anandratana ny zanak'olona mba hanana fiainana mandrakizay zay rehetra mino azy. Zava-dehibe zany. Fa fanambarana meloha ao amin'ny testamenta taloha fa ho tonga zany Mesia zany ary hanaiky hombony amin'ny hazo fijaliana mba ho famelana ny fahotany zao tontolo zao. Ao amin'ny Zabora, zany hoe le salamo zany, dia marobe ny fanambarana mialoha, zany hoe tany amin'ny arivo fotoana mialoha ny naterahany Jesosy Kristy. Io Zabora na salamo dia misy fanambarana vitsivitsy na maromaro aza moa filazana mialoha mikasika an' Jesosy. Ilay mpanoratra ny salamo, zany hoe anisan'ny mpanoratra ny salamo Davida, tamin'ny fahoreneny dia nisy fitaraina na fanambarana nataony ary ireny dia tandindona mialoha ihany koa mikasika an' Jesosy Kristy. Ohatra ny fanambarana hoe Andriamanitra, nahoana dia mahafoy ahy ianao, amin'ny salamo 2:20. Ary zany no lazay nataon'i Jesosy fitarainana teo amin'ny hazo fijaliana. Eo amin'ny salamo 2:20 ozy izy hoe zay rehetra mahita ahy dia manaraby ahy, manondromolotra izy sady mifikifodoa manao hoe ankino am' Jehovah izy, dia aoka izy hamonjy azy. Eny aoka izy hanafaka azy raha mankasitraka azy izy. Dia izany tokoa ny tanteraka. Rehefa teo amin'ny hazo fijaliana Kristy naneso azy rehefa avalo mpitondra fivavahana tamin'izany fotoana zany, mpisorona, mpanora-dalàna, ny fariseo, ny fareo miaramila, dia niantsoantso hoe aoka izy hidina raha izy tokoa ny Mesia, aoka izy hidina raha zanak'Andriamanitra tokoa araka ny fanambarany, aoka izy hidina raha nkasitrahan'Andriamanitra izy dia hino azy zahay. Ao amin'ny 15 amin'ny salamo 2:20 izy hoe
mizara ny fitafiako azy izy ary ny akanjoko ilokany de zany tokoa zavatra niseho raha makisika amiliko toko 7 zany hoe mifilazantsara na injily zany de tanteraka tokoa zavatra io de sosy miantony amazy fijaliana nanovan'zare loka ny fitafiana ny fanambarana zay ary fotoana mialoha kasika ny fitafiany Jesosy ny fanaovana loka ny fitafiana de tanteraka tamin'ny fotoana io tsy mahagaga raha ireola mpandinika ny testamenta taloha tamin'izany fotoana zany noneno rehefa nahita ny toezavatra nisy hoy ny fanambarana amin'ny Luka toko 7 andininy 4 b de nanova ny loka ny fizara ny fitafiana tsara ho fantatra zava-dehibe ny amantarantsika izany zavatra zany mampiorina tsara ny fahalalana mampiorina tsara ny finoana faresen-dahatra zany a kasika aneo ambarany ten'Andriamanitra io ko dia mankasitraka anao mandrakariva manaraka izao fandarana tsara ho fantatra izao ka de mankasitraka indrindra AWR téléphone 034 06 797 62 033 07 170 70 tarika harilala azeverinao faharesena raha misy olona iray izay manetry tena fizananeno bakio izay nomeny tompo isika nasainy mifanompo izay manetry tena ole tompolo hasaratra fizay mananga tena no aetry ka tsy imba mety ho sambatra toetra sarobidy no ny volamena ny sambatra ny olona mahay manetry tena ny fanandratantena de tsinotsinona fatony volomborona naivandandraka manidina ny fanetrehentena toy ny diamondra tsy panana kanefa de mafonja izay manetry tena hoy ny tompolo hasanatra fizay manandra tena no aetry ka tsy imba mety ho sambatra toetra sarobidy no ny volamena ny sambatra ny olona mahay manetry tena radio feo ny fanantenana ny mieritrany hafa hoambony no ny tena de zava-tsarotra tokoa manahirana ny saina kanefa mbadiny fa ilay Jesosy tompo tena naiky mba ho tonga ho mpanompo izay manetry tena holy tompolo hasaratra fizay manandra tena no aetry ka tsy imba mety ho sambatra toetra sarobidy no ny volamena ny sambatra ny olona mahay manetry tena AWR manolotra ho anao
ilay feo fanantenana. Ny namanareo risarandrenjatovyany no tafatafa sy midididinika aminareo amin'ny alalan'izao onjam-peo izao. Manonona ny fiadanan'ny tompo ho aminao sy ny ankonanao. Ingane ny fahasoavany manana ambiampy mba ho amintsika tsirairay avy. Rehefa avy nivezivezy eran'i Madagasikara noho ny asa ny tenako dia tapa-kevitra fa tena hijanona teto Antananarivo amin'izay. Ary eto indray no ny asa fanao. Mitsabo ny asako. Eto indray azany ny anompoka hitsabo. Ny zavatra hitako tany amin'naleoko rehetra tany dia nanatsoako ny lesona be deaibe. Ny trangam-piainana ny ainako teny ampivezivezena teny. Indrindra moa fa teo amin'ny lafiny ara-panazy ho tantaraiko aminao mba hanatsoantsika lesona indray amin'ity anio ty. Ny taona 7 zany hoe ny volana oktobra raha ny marina tokoa no nanendrena ahy oloolon'ny fiangonana. Mandritra ny taona 7 ho avy. Tsoroko eto fa tena nasa daika tra ihany na dia ray taona monja aza ny hoe hanao asan'ny loolona. Araka amin'ny fahazarana tamin'ny fiangonana io moa zany dia taona ray ihany no fotoam-piasana ho an'izay voateny rehetra. Sadaikatra ihany satria andraikitra mbola tsy nisaniko mihitsy zany hanao loolona. Sady le izy tsy moramora fa didy mavesatra tokoa. Kanefa moa rehefa nahazo toky tamin'ireo namana efa zokiny andraikitra an'izany hoe raiso rangafa ampinainao dia nanaika ihany any farany nikeko ihany le fanendrena. Tamin'izay fotoan'izay dia tsaroko ny tranga nisy rehetra tany ampandehanana tany rehetra tany. Nisy mifeo mibitsika tamin'izay fotoan'izay hoe eto indrindra no ilana ny fanendrenanao ololona. Dia nanaiko tokoa aho. Iraka no nampanaovy ny tompo tao amin'ny fiangonana io ka dia nikeko le fanendrena. Loolon'ny fiangonana zany nandritra ny taona 7. Tapitrary ny taona 7. Ko tsy maintsy niroso ho amin'ny fanendrena mpandraraha vaovao nandritra ny taona manaraka indray no voamera-panendry. Ko rehefa natao ny famakina ny anaran'ireo mpandraraha ny taona 7 dia efa tsy loolona intsony aho zany. Tamin'izay fotoan'izay indrindra nisy lehilahy be anankiray efa ela niatezana tamin'ity fiangonana Adventista mitandrina ny andro fafito ity. Ary tao amin'ny fiangonana io koa izy mivavaka. Tsy haiko re izay tao an-tsainy fa dia nalahelo mafy izy. Na eny ny anarako tsy voatonona hoe loolona intsony. Ka nanatona rehefa nirava ny fiangonana ary nanontany ny antony tsy nanendrena ololona intsony. Ny sefosefo be mihitsy ngarainy tamin'izay fotoan'izay. Novaliako ny fanontaniany taminy hoe ifandimbiasana ny toerana ray aman-dreny. Ary iraka no nanendren'ny tompo ahy. Hanome lesona ny natongavako tao. Vao maika gaga izy satria tsy azony mihitsy izay nolazaiko. Fa voatero nanazava taminy indray aho. Zao mantsy. Tany amin'ny toerana rehetra izay naleko sy nivezivezeko. Izay tsy vitsy ihany nahitako an'izany. Fa saika tany amin'izay naleko rehetra dia saika hifandro tena tokoa ny toeran'ny loolona. Mihevitra mantsy izay voatendry eo amin'ny toerana io na io andraikitra io fa tena lasa manam-boninahitra lehibe tokoa izay voatendry eo. Tsy ny loolona irery ihany no azon'izany aretina izany fa hatramin'ny mpitahiry vola sy ny toerana malazalaza. Any amin'ny toerana sasany aza moa dia atao izay hanaratsiana ny mpiandraikitra teo aloha amin'ny filazana izay tsy misy akory mba azahoana andimbo ny toerana. Ao indray aza ny mpitahiry vola sasany efa nahazo toerana dia miezaka miaro-mafy ny toerany amin'ny velakevitra maro samihafa. Tany ampivezivezena no nahitako an'izany. Fa rehefa tsy voatendry izy dia manangana tokon'olona mba hikomy amin'ilay misolo azy mba tsy hampandeha ny raharaham-piangonana. Mampalahelo fa tsy izay no toe-tsaina kristianina.
miezaka mampikatso ny asa tao rehetra zany. Misy aza moa raha izy mifoloany asa fito eo aloha de efa tsy lany filoany asa fitoriana de miezaka manao zay ampikatso ny asa fitoriana fotsiny ataony satria olo-kafandreny efa eo amin'ny toerana io. Efa hitako tany amin'ny toerana anankiray hafa koa aza fa raha ohatra ka eo amin'ny W voalohany ny fazarany garain satria loolona izy na mpitahiry vola izy rehefa mipetraka mandritra ny taom-piasany ao am-piangonana mandritra ny fivavahana de zao rehefa tsy lantsony izy a miemotra any amin'ny W farany indrindra rehefa tsy voatendry tsy vitany hoe miemotra any amin'ny farany indrindra izy fa rehefa anjaran'ilay ny solo azy ny mandray fitenenana eo aloha de azo ny domikio a zay milahatra manakaiky azy hoe dominy am'kio zany n'olona voafidy manatsatso zay lazain'le mandray fiterenana eo aloha. Noho ny fatako an'izany rehetrarehetra zany de ny voady tao am-poko aho tsy ny lobava tsy ny teny mihitsy a fa indray andro any hoy aho tao am-poko sy tao an-tsaiko raha lasa loolona de asiako ny mpino fa tsy toeram-boninahitra itoeran'io fa toeram-panompona tanteraka. Mpanompo ny anendrena eo koa tsy laiko zay voninahitra matimatesany maro koa rehefa tsy ho anjarako tsony any manaraka de tsy zaho ndray no anakorotana fa izaka nampy kosa zay vaovao eo amin'ny toerako taloha raha sitrany izany. Mario tsara le hoe raha sitrany satria ny tsikaritro tany ampandehanana ihany koa de misy am'ireo vaovao voatendry a no to miseo manakambo sy matikambo mihitsy de mideadeka tsy mba makatorohevitra amin'izay efatranainy kanefa de tena ilaina tokoa ny faiza-manao ny hafa mba ento mampandroso ny fiangonan'Andriamanitra. Ny tena mampalahelo aza de misy mihevitena ho zavatra ka lasa hafa fijery amin'ny mambra namana mihitsy de hoy ny fiten'ny mpanao politika hoe manova olona tokoa ny toerana. Farandrindra de ity tany ampandehanana tany ihany koa no nahitako trangana kiray toy zao fa rehefa tsy mampisongadina azy ny zavatra tao tsy mamedera sy laza azy tsy mamevonahitra azy tsy izy no hitan'ny olona de tsy mazoto izy. Aleo ny manasongadina ny an'olo-kafa any ivelany toy zay a ny an'ilay iray fiangonana aminy zay tokony ho tohanana mafy satria hita taratra fa tsara. Satria raha manasongadina na manoana an'ilay ataon'ilay iray fiangonana aminy izy a de matsiary ho tena latsa-danja tanteraka. Aretina izany aretina mila ialana ihany koa zay ankoatra ny ady toerana mibaribary. Ahoana hoy ny Baiboly? Toe-tsaina jentilisa zany a fa tsy toe-tsaina kristianina. Fantatrareo izy Jesosy ao amin'ny Matthieu 7:20 ny 9:20 ka hatramin'ny 7:20. Fantatrareo fa ny indriny jentilisa mampanompo azy tokoa ary ny lehibeny manapaka azo fatratra fa tsy mba toy izany ana aminareo fa izay teo lehibe aminareo dia ho mpanompo anareo ary zay teo ambony aminareo de ho mpanomponareo. Tahaka izany ny zanak'olona tsy tonga mba hotompoina fa mba hanompo ka hanolotra ny ainy ho avitra isolo ny maro. Tokony hanahaka an Kristy isika rehetra. Tokony hanahaka an Kristy na de nanana ny endrik'Andriamanitra ary izy ozy ny voalazan'ny Baiboly de tsy nataony ho zavatra ho fikiriny mafy ny fitoviana amin'Andriamanitra fa nofoanany ny tenany amin'nakany ny endriky ny mpanompo sy ny natongava no manam-pitoviana amin'ny olona. Ary rehefa hita fa nanatare olona izy de nanetry tena ka nanaiky hatramin'ny fahafatesana de ilay fahafatesana tamin'ny azo fijaliana. Koa izany nananadran'Andriamanitra azy indrindra sy nanomezany azy ny anarana zay ambony noho ny anarana rehetra mba ho amin'ny anaran'i Jesosy no andoalehan'ny loalika rehetra na ny any an-danitra na ny ety an-tany na ny any ambanin'ny tany. Filipianina 2:9 ka hatramin'ny 10. Tena mpanompo ambanin'ny mpanompo tokoa Kristy raha teto kanefa de Andriamanitra tanteraka. De hoy aho hoe ary zasy ianao mba ahoana? Pila sy mpitady voninahitra ve ka ilay te anasongadina tena fotsiny? Marary ianao rehefa tsy ianao ny voatendry, rehefa tsy ianao ny mahazo voninahitra, rehefa tsy ianao ny hita hoe mahazo dera sy lazo ho am-piangonana. Zao hoe
andao hifampivavaka atsika dia lana zany toetsaina hafahafa zany raha sanatrika ianao no isan'ny manana zany toetsaina zany. Hivavaka ho anao aho ho tahity Jesosy anie anao sy ny ankonanao mba ho sitrana ianao. Amen. Dark ny ambasadora. Rizanakay malalo tinay tena tinay izao nomba irinay tena fifalinay tianay layanao utafitara Saranano atulujai misautre. AWR Téléphone 034 06 797 62 032 75 379 74. Nianuvu faedena zani nukatsau Fani fadalana Zani yalau falala Natadiavu Tehu sambachai yanau Dado Rinini kyumalala Sianare uizamu Mompianatra Sianare uizamu Mananacha Dado Ineni kiumalala Yanare Nuandi hiankinana Radio feo fanantenana. Fianakaviana Fon'ny fiarahamonina. Fifaliana ho any miralahy ny manolotra ny fiarabana ho antsika rehetra indray mpanaraka zao fandarana ho an'ny fianakaviana izao. Ny loaivo dehibe ny fantanena lehibe napetraka moa dia ny hoe ahoana no atonga ny tokantrano hateza. Ny tokantrano zany dia ny ray, ny reny ary ny zanaka. Efa noresantsika teto ireo tsiambaratelo roa voalohany mba ampateza ny tokantrano. Ny voalohany dia ny hoe tia ny tenako araka ny tokony ho izy malala ny tomba midiny tenako. Ny sidingana enina efa ny anarantsika mba hatanteraka an'izany. Ny tsiambaratelo faharoa izay efa hitantsika ihany dia ny hoe tia ny vadiko tahaka ny tenako aho. Anio isika dia andinika ny tsiambaratelo fahatelo mba hahatonga ny tokantrano hateza ao anatin'ny fahasambarana. Dia ny hoe tia ny zanako aho ama ampahany tenako azy. Tia ny zanako aho ama ampahany tenako azy.
Isika malagasy dia manan-karena amin'ny teny entina manondro ny zanaka, ary teny mampietsi-po mihitsy aza ny ilazantsika azy tahaka ny hoe sombon'ny aina, izany hoe tena anisan'ny tenako mihitsy ny zanako. Ny hoe menaky ny aina ihany koa, fa raha mandimby mirakitra zavatra be deaibe ireny teny entina manonona ny zanaka ireny, izay tsy tianao atao amin'ny tenanao zany dia tsy ataonao amin'ny zanaka ao satria sombon'ny ainao izy, menaky ny ainao izy, anisany vatanao mihitsy izy. tahaka ny hoe tananao, raha ohatra ka marary ny tananao, marary venao, dia tahaka an'izay zany zanakao. Fa raha mandimby handova antsika, tsy ny fananantsika ihany fa ny toetra mampahalalana anantsika, ny mahay isika antsika mihitsy. Tsy maintsy ho faty antsika indray andro any, ary ho adino mandrakizay momba antsika fa ny zanantsika no milaza manamarika amin'ny fiarahamonina fa nisy teto amin'ity zao tontolo izao ity isika. Izay zany no anarana entina manondro ny zanaka ary manondro ny mahazava-dehibe azy. Dia izay no entsika ho adiadiana androany hoe ahoana moa izany hoe tia ny zanako amin'ny mahampahany tenako azy. Raha ny vadiko izany no tenako faharoa, dia ny zanako no tenako fahatelo. Tiako mafisina mihitsy namana iaja le hoe ampahany amin'ny vatako mihitsy angely zanake, ary ara-tsiansa zany dia mitombona mihitsy ny fomba natonga n'iny zaza iny ho tonga teto tany dia tsy ny foronona manokana fa tamin'ny alalanao sy ny vadinao natonga azy teto amin'ity tany ity. Zay ny fomba nataon'Andriamanitra, ary zava-dehibe mihitsy le hoe tsy mandova fananana fotsiny, tsy mandova fananana fotsiny io zanakao io, fa mandova ny maha ianao anao. Ka raha tsy nanao ny andraikitra ao ianao dia tsy ho hita itsony zay, tsy ho hita itsony izay zavatra izay, tsy ho tratra izay tanjona izay. Raha kristianina ianao dia azadino fa iray ao amin'ny tompo ianao sy ny zanakao, ary mitovy lanja sy tombam-bidy eo anatren'Andriamanitra, samy nandatsahany rany, samy noforonony, ary samy nanaovany pilanina mba hatonga anao sy ny zanakao sy ny vadinao ho tonga ny an-danitra. Misy pilaniny famonjena nataony ho anao sy ny zanakao, mitovy ny lanjanao sy ny zanakao anatren'Andriamanitra. Tsy manana zozany ianao hanavaka ny tenanao amin'ny zanakao. Ahoana zany no hampiarana ara-baky teny mihitsy ilay hoe tia ny zanako aho amin'ny mahampahany tenako azy. Misy andininy anankiray avetrany azotsika raisina ao amin'ny Kolosianina 3:2 namana iatsy. Kolosianina 3:2. Fakitsika amin'ny anaran'i Jesosy, ianareo ray aza mampahasosotra ny zanakareo fandrao mamoy fo izy. Inona no afatra tiany ampitaina amin'izany? Ny tanjon'ny fanabeazana dia tsy ny ampamoy fo ny zanakao, fa ny atonga nareo toetra rehetra irina ho ananany mba hiainany. Zay ny tanjon'ny fanabeazana. Zay mihitsy. Dia inona ary zany zao no mety hahatonga ny zanaka ho sosotra ka hamoy fo? Ny zavatra fahita matetika ao tokantrano dia rehefa manao ny zavatra tsy mifanaraka amin'izay andrasan'ny raina ny reny ny zanaka, dia tezitra le raina le reny. Inona ny olana amin'izay? Izaho malala fa olona tsy tanteraka, tsy izay teneniko rehetra akory na izay zavatra iveriko fa mety dia mety avokoa. Ary io zanako ao io dia olombelona misaina izy io. Indrindray izy manao ezaka, indrindray izy mikaroka araka izay mba takatry ny sainy, kanefa tsy araka ny eritreretana ho azy ny zavatra ataony. Dia omenao tsiny amin'iny izy, raha trainao ny fony, eny mety ho kapohanao azy izy vokatr'izay. Eo zany le mamoy fo. Izaho izy le zaza mba hananao izay mba niveriko fanety, mba nidioviko le trano araka izay mba fahaizako, nosasako le vilia araka izay mba fahaizako, nokarakaraiko ny sakafo araka izay mba fahaizako izay tratra ny saiko, kanefa inona no azoko? Famezatsiny. Aga vita ny famezatsiny. Ary raha miteny ny Baiboly hoe aza mitsitsy tsorakazo amin'ny zanakao
dia tsy tsoraka azy fotsiny matetika no entin'ny ray aman-dreny mikapoka ny zanany amin'izao fotoana izao fa vatakitay indray vy mihitsy no alaina zay zavatra sendra ny tanana zavatra ohatr'izany a dia azo antoka fa ampamoy fo mipetraha ianao eo amin'ny toeran'ny zanakao ary azadino fa ianao nge fa mba zaza tahaka azy io koa taloha tsy aro hainao avy hatrany ny zavatra tianao atao fa nitaky fotoana ela le izy misy teny ao amin'ny oabolana toko fa 2 ka ny 9 oabolana toko fa 2 manao hoe zaro amin'ny lalana tokony ho aleny ny zaza zaro le fanazarana mitaky fotoana sa ahoana ny ianao tambola kely tambola mahatanoranao mitaky fotoana ny fahazona fahazarana anankiray fa isika ray aman-dreny tiatsika iova avy hatrany izy tiatsika ho ananany avy hatrany ny toetra zay tiatsika ho ananany ary rehefa tsy ananany avy hatrany zany a dia tezitra isika kanefa na isika aza tsy nanana an'le toetra avy hatrany koa tambola kely fa nitaky fotoana ela izany angamba isika mitaky vokatra aingana fiovana aingana ka izay zavatra izay a fandiniha tena kely fotsiny hoe nanahoana ny fomba nananako anao zavatra tiako hanana ny zanako ireo a ary fotoana nanahoana no ny laiko voananana n'izany a dia inona koa no natao tamiko mba hatonga anana n'izany dia tahaka an'izay koa no ataovy amin'ny zanakao eo zany nitrangan'le hoe tsy mampamoy fo dikany hoe mamoy fo mantsy de zao tsy anao tsony a rehefa mamoy fo ny zaza dia tsy mety anao zay zavatra senao atao tsony izy tsy ezaka intsony izy satria izay rehetra mba hiveriny fa mety dia tsy mety aminao sady tezitra izy no tsy te anao ntsony misy aza lasa mifamoiza-po mihitsy mandositra ny ray aman-dreniny dia karohana ireo zaza very zay voalaza amin'ny radio na ny televizion ireo zany a tsy hoe lasa ny mpangalajaza daholo akory fa misy ampahany amin'izy ireo namoy fo tsy zaka ntsony fomba hitondrany ray aman-dreniny azy ary izay no andrarano ny baiboly atsika ny zavatra tokony ezan'ny ray aman-dreny zany ny tena nova ny ezaka isan'andro isan'andro mihitsy dia ny hoe ahoana ny atonga ahidina eo amin'ny toerana misy ny zanako atakatra ny toerana misy azy misy olo-kendra anankiray izay Abraham Lincoln zay ny anarany filoham-pirenena Amerikanina fahiny dia izao mihitsy ny teny hoe aza mametsiny fa raha teo amin'ny toerany olo io ianao dia mety ho tahaka ny nataony ihany koa no nataonao raha iny ray aman-dreny zany mamerina zany foana hoe za koa ny raha teo amin'ny toeran'ity zanako ity mety ho tahaka zany ihany koa no nataoko dia ho haitsika ny atakatra ny toerana misy an'le zaza ary ho vitsy dia vitsy mihitsy ny fanamelohana ho ataontsika fa ny fampianarana sy ny fitaizana sy ny fampiofanana no betsaka ho tokantrano misy torohevitra mahasoa omen'Andriamanitra mivantana mihitsy a ny amin'izay fomba hoentintsika hanabiazana ny zanantsika ao amin'ny Deutéronomie toko 9 manomboka amin'ny 9 ka hatramin'ny 7 no ahitantsika an'izay Deutéronomie toko 9 manomboka amin'ny 9 ka hatramin'ny 7 ary aoka ho ao am-ponao zao teny andidiko anao anio izao ianao aloha zany a ny vadinao a ianao no mirakitra ao am-po lay teny andidian'Andriamanitra anao dia zao ny toy ny teny ary resao na mipetraka ao an-tranonao ianao na mandeha any an-dalana na mandry na mifo ary fehezo ho famantarana eo amin'ny tananao ireny ary aoka ho fe fampatsiarovana eo ambonin'ny andrinao ary soraty eo amin'ny tolambaravarany tranonao sy eo amin'ny vavahadinao inona no tia noresahana amin'izany ny fotoana rehetra izany a dia azo ararotona mba ampitana le fanabiazana tsara amin'ny zanaka jereo tsara ny zavatra tany saina eto resao na mipetraka ao an-trano na mandeha ny an-dalana na mandry na mifo amin'izao fotoana izao nefa tsy manana fotoana tsony ray aman-dreny iresahana irahana mipetraka ao an-trano amin'ny zanany ny mandeha ny an-dalana miaraka amin'ny zanany lasa hotely finanana sy fatoriana fotsiny tokantrano
satria tiana ho anana n'le toetra tsara nefa le zanakao a ianao a tsy afaka manaraka nyreto toromarika ireto dia ny kapoka sy ny teny mamay sy ny famaizana zay mampamoy fofoana satria tiana ho anana fiovana aingana le zaza zay ihany ianao no entinao a mba hanabiazana ny zanakao tsy mifanaraka amin'ny torohevitra ny men'andriamanitra izany fa aoka isika anararoatra ny fotoana rehetra ary anokana fotoana mihitsy mba iresadresahana amin'ny zanantsika hipetrahana miaraka aminy iarahana amin'ny lalao aminy mba miara-mitsangatsangana aminy mandeha metsena miaraka mikarakara sakafo ao anatin'ireny fotoana rehetrarehetra ireny a mampita tsy kelikely ny lesona sy ny fahazarana tiana ho anana ny zanakao ianao. Anisan'ny zava-dehibe koa ny hoe fezo famantarana eo amin'ny tananao reny aroko fe fampatsiarovana eo ambony andronao. Ny tanana ny sandro dia fitaovam-piasana eo amin'ny olombelona. Izany hoe ny asa ataontsika sy ny fisainantsika, izany hoe ny fiainantsika manontolo mihitsy zany dia maneho an'le afatra tiantsika ampitaina amin'ny zanantsika. Lasa modely ho azy. Izay mihitsy. Ary rehefa lehibe izy a dia afaka miteny hoe tsaroko mihitsy dada ny teny an'izao tamin'izay nanao an'izao na tamin'izay nandeha tary ary tena tsy afaka ao an-tsaiko mihitsy izay teniny izay le zavatra nataony tsy adino mihitsy. Misy mpanoratra izay nanao an'izao mihitsy hoe mety ho adinony zanakao izy ny zavatra ny teneninao fa izay nataonao tsy ho adinony mihitsy. Dia izay zany ny ten'Andriamanitra ho teneniny eto hoe oka ho modely tsara isika amin'izay toetra tiantsika nanany zanantsika. Inona fa efa misy ho saintsaina sy ho ampiarina indray aloha izay a ny faniriana dia ny ahasambatra ny tokantranonao. Mazava ho azy fa tsy misy fahasambarany tokantrano raha tsy miaraka amin'Andriamanitra isika. Petrao amin'Andriamanitra ny zavatra rehetra fa zanan'ireo anazy ireo aloha vao anao ary hainy mikarakara an'ireo raha manaiky ataony fitaovana ianao. Dia mametraka ny mantra piresaka ho aminao indray ny namanao Elion sy Mamiantsy. Fa ny teninao no fahamarinana. Taridalana manokana fianarana baiboly avoaka ny Fiangonana Adventista maneran-tany. Iarahanao amin'ny radio feo fanantenana. Ifarana tanteraka ny fiarahantsika amin'ity androany ity. Nandritra n'izay andro vitsivitsy izay tetontsika dia nijery an'ilay hoe sambatra izay mino. Fanambarana maro no asehon'ny bokyny Jaona. Ho an'ireo izay mandray n'ireo fanambarana ireo dia tian'Andriamanitra mba hino ilay zanany izay mandray sy mandre ireo fanambarana ireo. Zava-doza nefany amin'izao androntsika izao dia misy ny maka ny toerany Tomasy, misy ny tsy te ino mihitsy, ary misy ihany koa nefany no efa nino no lasa tsy mino intsony. Palahelo zany. Kanefa sambatra izay mino. Araka ny fahazarana dia misy ilay andininy fototra atao tsy anjery. Jaona 2:7. Jaona 2:7. Hoy Jesosy taminy, satria nahita ianao dia nino, sambatra kosa izay tsy nahita nefa nino. Ny anarantsika teto ny hoe i Jesosy io tena Andriamanitra io. Tena ilay namorona n'izao tontolo izao io Jesosy io. Izy mihitsy ilay Jehova. Izy lefa hitany Abrahama tao amin'ny masom-pinoana. Nisy an'le teniny Jesosy hoe mbola tsy ary akory Abrahama dia fa izy aho. Iny dia ilay any amin'ny Exodosy 7:17-18 hoe izao zay izy hatrizay ka ho mandrakizay. Iny ilay Jehova. Jesosy mihitsy inge ilay Jehova mpamorona. Jesosy
ilay mendrika hivavahana. Ary maro ny fanambarana mikasika an'izany ao amin'ny filazantsarany Jaona. Tsy te hanome fisalasalana antsika zany ny filazantsarany Jaona, fa tiany ho fantatsika fa hoe io Jesosy resantsika io anie, io lay Jehova, io lay Jehova nahary ny lanitra sy ny tany. Nisy eo zany amin'ny fanaovany famantarana sy fahagahagana. Anisan'ny nijoro vavolombelona ny amin'ny Mahandriamanitra any Jesosy i Pilato, na de tena tsy sitrany ary zany. Pilato moa mampalahelo fa naleony nanolotra an Jesosy ombona tamin'ny fijaliana, toy izay iongana teo amin'ny sezany. Kanefa ny zavatra nisy de izy mihitsy no nampanoratra an'ilay teny manao hoe Jesosy avy any Nazareta, mpanjaka ny Jiosy, de napetraka teo amin'ny hazo fijaliana momba an Jesosy izay. Jesosy avy any Nazareta, mpanjaka ny Jiosy. Jaona 7:20, ny 7:20. Toetra n'Andriamanitra ny tsy mba manatsiny, tsy manan-keloka, tsy mpanota. Ary niaika an'izany mihitsy i Pilato. Ny vadiny ihany koa de niteny hoe tena tsy nanota io olona io, alefaso izy. Pinanjo moa ny seza zany ny tiany de nalefa nombona Jesosy. Isika ihany koa de mety andany Jesosy noho ny fitiavam-bola, fitiavan-karena, fitiavam-boninahitra. Tandremo fa ratsy zany. Tandremo fa mampidi-doza zany. Eto amin'ity tany misy antsika ty de tena ho levona, ho potika, ho lo, fa ilay fiainana mandrakizay no aharitra. Tsy aloha ve misafidy an Jesosy? Tsy aloha ve misafidy ny fiainana mandrakizay toy izay andany Jesosy? Hitsipaka amin'ny fiainana mandrakizay? Ndrisy moa fa matetika anesika manana an'izay toetra tsy te ino zay. Tomasy de anisan'ny mpianatra nanaraka an Jesosy izy. Ary eo amin'ray fiangonanao de misy Tomasy moderna ihany koa. Kristianina maneran-tany de misy Tomasy moderna ihany koa. Miseho amin'ny alalan'ny tsy finoana avokoa ireny rehetrarehetra reny, de mitarika ny olona hanana andriamanin-kafa, hanana zavatra tompoina. Mampalahelo fa betsaka ny Tomasy moderna amin'izao fotoana izao. Kanefa rehefa tena mandinika tsara zay voalazan'ny soratra masina tsika, marina fa tsy niara-ny aina tamin'i Jesosy tsika. Tsy hitantsika zany Lazarosy natsangana zany, tsy hitantsika zany izy namoko olona mihoatra ny 5,000 zany. Fa ny zavatra tahakin'Andriamanitra aminao de zao, minoa, satria sambatra izay mino. Tena sambatra izay mino. Aoka tsy andany amin'ny Tomasy ianao. Ary tadidio ireo fahagagana nataon'Andriamanitra teo aminao, ireo famonjena efa vitany teo aminao, mitsangana mba hijoro vavolombelona ho an'Andriamanitra. Mikaikaika izao tontolo izao fa mafy ny fiainana. Mikaikaika izao tontolo izao fa tena enjana izy ty. Miakatra ny atsy, mitotongana ny fiainany, ravany natsangana. Izasy ianao kosa de takian'Andriamanitra, tsy eritreritra an'izany, fa horeraka ny fon'olona. Zasy ianao kosa de antsony, tsy nanao zava-magaga taminao ve a? Mbala zao amin'olona reny. Tsy efa mba nitondra tsara anao ve a? Tsy efa namonjy anao ve a? Mitsangana ianao hijoro vavolombelona ho an'i Jesosy. Zay nge ny tadiavan'i Jesosy. Ary manoloana ny fahasairanana, manoloana ny zavatsarotra zay efa menjady amin'ity tany misy antsika ty, mbola mahatoky an'Andriamanitra ihany ve ianao? Sambatra ianao raha ohatra ka mino azy. Ao amin'ilay boky mitondra ny anarana hoe ilay fitiavana mandresy, takila 890, edisiona tamin'ny 320, de miteny toy izao ny soratra. Miankoka eo an-tongotry Jesosy i Tomasy ka niantsoantso hoe Tompoko sy Andriamanitro. Noraisiny Jesosy ny fehikena nataony, nefa niteny azy mora ny aminy tsy finoana izy. Ry Tomasy, satria nahita ianao de nino?
sambatra kosa izay tsy nahita nefa nino. Neto nafinaritra ny Kristy bebe koa ny finoany Tomasy raha nety nino izy noho ny fanambarana nataon'ny ralany. Raha manaraka ny ohatra nomeny Tomasy zao tontolo zao ankehitriny dia tsy ino ho amin'ny famonjena, tsy isy ino mihitsy ho amin'ny famonjena. Maro no mirona ho amin'ny fisalasalana ka manala tsiny ny tenany amin'ny filazana fa raha nanana ny porofo ny raisin'ny Tomasy avy amin'ny namany izy dia ino? Tsy tsapany fa tsy io porofo ihany no ananany fa mihoatra lavitra noho izany. Maro no tahaka ny Tomasy miandry ny ialany zay rehetra mampisalasala azy zay tsy atsapana na oviana zay lazainy, miambitombo miandalana ny tsy finoany, zay mitaiza ny tena ny jery ny lafiratsy ny zavatra ka menomenona sy mitaraina dia tsy malala zay ataony. Mamafy ny voany tsy finoana izy ka anana vokatry ny fisalasalana ho jinjana. Amin'ny fotoana zay tena ilana ny finoana sy ny fatokiana dia maro no ahita fa tsy manan-kery ana-tena sy inoana izy. Zay ny voalazan'ilay fitiavana mandresy takila fa 720 edisiona tamin'ny 13 zay. Ry namako, tian'Andriamanitra ianao raha ohatra ka mino na dia tsy mahita azy, na dia tsy niara-niaina tamin'i Jesosy azy ianao nahita an'ireo fagagana nataony, fa tonga dia mino azy avy hatrany noho ny filazana ho anatin'ny tenin'Andriamanitra. Zany ny sitrak'Andriamanitra aminao. Koa manomboka izao ary dia tadidio fa sambatra ny mino. Asehoy amin'ny ataonao rehetrarehetra ny finoanao ny tenin'Andriamanitra, ny finoanao an Jesosy. Indrindra moa Jesosy efa ho avy. Anisan'ny mino an'izany ve ianao? Manoloana an'izany anefa mialoha an'izany dia misy ny fahasarotana. Mino ve ianao fa hitantana anao Andriamanitra? Tena mino ve ianao fa tsy amela anao very mihitsy Andriamanitra? Raha mino ianao, andeosika hivavaka. Vavaksika. Ry raina izay ny an-danitro, misaotra anao fa nomeno anay izay fianarana soratra masina izay mba hisintomana lesona. Mamelany ny eloko ay noho ny tsy finoana. Sambatra nefa ny mino. Koa dia manomboka izao ampitombo ny finoanay. Ampafantaro anay fa tokony atoky anao mandrakariva izay. Ary ny amin'ny sisa dia tena ataovy tsapanay fa miaraka aminay ianao, mitantana anay ianao ary vonina ny hamonjy anay ianao. Amin'ny anaran'i Jesosy no angatana izany. Amen. Dia mametraka ny mandra-pitafa, mandra-piona, eto indray ny tenako Richard Andrianjatovo. Misaotra ny teknisianina Sam nampita ny feo ho any amintsika tsirairay avy. Veloma tompoko. Adventist World Radio, The Voice of Hope. Radio feo fanantenana. Narahanao teo ny fandaharana no vokariny ny feo fanantenana amin'ny teny malagasy izay azonao averina sy alaina maimaimpoana amin'ny alalan'ny YouTube, Facebook, feo fanantenana. Mirary 420 ora finaritra ho anao ny AWR.